Nandidina ny adi-pamantarana ronony atrehan'i Jean-Pierre sy ny mpisolo vavaza ny fitsarana androany. Lehilahy reraka, mandringy, mbola tena faharofo no nivoaka ny fitsarana. Olona marobe ihany koa ny tonga nanatrika ny fitsarana ny Jean-Pierre. Ray aman-dreny mahatsapa ny tsirary mianjady amin'ity mpianatra ity sy ireo mpianatra namany no tonga teto amin'ny fitsarana nampaheran'ny lehilahy. Mazava ny hafatry Jean-Pierre, tsirary ny zava-mitranga aminy, saingy fitakina madio no ataon'ny mpianatra ka tsy maintsy mivoaka ny rariny na eo aza ny raha-matahora ataon'ny fitondram-panjakana. Teniko dia hoe mba haina veny ho an'ny olona nanao azy, fanontaniana ny apetraka. Ary ho an'ny olona naniraka an'izay olona nanao azy, haina veny mananjanaka very zareo, mananjany very zareo, fitakiana araka ny tenenina natao, izao ny hafarako. Manoloana ny zava-mitranga, entitra mpisolo vavan'i Jean-Pierre, mpianatra mangataka ny anatra no anaovana herisetra, izao indray ampirorona amin'ny raha fanonganam-panjakana. Tokony ho reglena amboarina izao mahazo mpampianatra mba afahana mianatra rehefa avy eo zany takin'le mpianatra ka noho izany heverinay fa mirariny sy nihitsiny ny fitakian'ireo mpianatra io fa azahodina zavatra hafa rehefa tsy sainareo mitondra le fanjakana dia meo izay mba azy ihany tsy fantatray asa iantsokômorianina indray ve tsika sahina hitondra fanjakana malagasy amin'izay fotoana izay fa tsy mandeha zao. Mafiloalefitra ny antemera-pirenenana mikasika ny faritany-Antananarivo manameloka tanteraka ny herisetra izay atao ohatran'ireny zany. Zo ny mitaky, zo ny manao grevy, io na ho amin'ny mpianatra io na ho amin'ny mpampianatra, fa tsy zoan'ny mpitandro filaminana ny moraika ny mamono olona izay samborina ary tsy mitazona fitoam-piadiana zany. Hitantsika daholo zavatra natao reny zany hoe tsy proportionnel ary za manameloka tanteraka ny herisetra reny. Ny antony tokony andraikitra ny fitandrena ny filaminana ny tenako nilaza an'izay zavatra izay hoe tsy mety ary tafahoatra ary tsy manaraka lalàna, tsy manaja ny zon'olombelona ireny fisamborana ny mpianatra teny Ankatso reny na inona antony dia tsy azo atao ary tsy mananjony moraika ny amono sy andratra ary anao fisamborana hoe tena anao fampijaliana, fitsahana, vinoana, asiana taiseur ohatran'ireny tsy fanao reny zany tena fanimbazimbana ny lalàna sy ny zony maha-olombelona mihitsy zany. Za moa mpisolo vava dia fantatro tsara hoe zavatra azo atao voalohany dia maka certificat médical manaprofo maratra izy. Misy zavatra manjoana azy. Azo ny atao no mitory izay olona nanao an'le herisetra aminazy io dia izay profo izay no tena fitsarana dia azo ny atao zay. Fa eo ihany koa zany hoe ny interpellation ny tompony andraikitra rehetra hoe tokony mandray fepetra satria tsy tokony atao fanao reny. Rapito sanatry ny vava misy olona hitokona na ianao fitakiana na anao grevy dia vonoana ohatran'ireny koa ve no fomba isamborana anazy tokony manaraka ny lalàna proportionnel foana zany fanatsahana amin'ny zavatra misy ny zavatra atao.